araka ny fikarohana izay nataony manam-pahaizana mikasika indrindra ny fitombohan'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany dia raha toa ka tiatsika olombelona ny hiampitany kolotsaina anankiray na fombafomba anankiray ho an'ny génération na taranaka manaraka, na raha toa ka jeretsika amin'ny taona izany 5 taona ho avy dia tokony miteraka 3 farafahakeliny isa-tokantrano ny olona. Raha toa ka tsy miteraka afa-tsy 2 na iray isa-tokantrano ny fianakaviana tsirairay dia tsy mba aharitra moatra ny 15 taona ny kolotsaina na fombafomba amam-panao ny firenena anankiray. Mety mametraka fanontaniana ianareo fa nahoana? Satria mila 20 hatramin'ny 100 taona no anarenana izany, nefa tsy mba misy fepetra ara-toekarena voahomana ho an'izany toejavatra izany. Mety sarotra amintsika ny andray an'izany rehetra izany. Ity ary misy ohatra anankiray mba hanazavana izany bebe koa. Raha toa ka misy fianakaviana 2 samihafa miteraka anankiray avy, ampitahafa lasa nihena 2 ny olona 4 tamin'ny voalohany iny. Raha ohatra ireo olona anankiroa ireo lahy sy vavy mifanambady miteraka anankiray, lasa ray ny olona 4 tamin'ny voalohany iny afaka 15 taona. Raha toa ka misy zaza teraka miisa 1 million tamin'ny taona 2006, tena sarotra ny mihevitra fa mbola ahazo olon-dehibe 2 million amin'ny 2026. Noho izany, raha toa ka mahay mihena foana ny habetsahan'olona amin'ny firenena anankiray dia lasa mihena koa ny fiparitahan'ny kolotsaina na fombafomba izay ananan'ny firenena anankiray. Tamin'ny taona 2007 dia milaza amintsika tahaka izao ny taham-pavitrihan'olona miteraka any Europe. Any France dia 1.8 na zaza 2 isa-tokantrano, any Angleterre dia 1.3 na zaza 2 isa-tokantrano, any Grek dia 1.3 na zaza 1 isa-tokantrano, any Allemand dia 1.3 na zaza 1 isa-tokantrano, any Italie dia 1.2 na zaza 1 isa-tokantrano, any Espagne dia 1.1 na zaza 1 isa-tokantrano. Manera ny firenena Europeana rehetra izay miisa 130 dia mampiseho taham-piterahana 1.38 ihany. Raha manaraka ny fikarohana mikasika ny taham-pavitriam-piterahana maneran'ny tany isika dia io chiffre na isa io dia tsy mba tafarina velively. Noho izany dia tsy ho ela akory ny firenena Europeana araka ny fahafantarantsika azy izao dia efa ho rava, nefa azadino fa ny mponina monina ao Eropa dia tsy mihena akory. Satria nahoana? Satria mbola misy ny fifindramonina. Amin'ny tena marina fifindramonina ataon'ny mpino Silamo. Raha jerentsika ny fahavitrihan'olona rehetra manao fifindramonina makany Eropa nanomboka tamin'ny taona 1770 dia 70 isanjaton'olona rehetra nifindra tao dia avy tamin'ny firenena Islamo na manana finoana Islamo izy ireo. Dia ampiaritsika ary ny taham-pavitriam-piterahan'ny mponina Europeana teratany sy mponina Europeana mpifindra-monina. Ao a France ohatra 1.8 na zaza 2 isa-tokantrano ho an'ny teratany, nefa zaza 8 isa-tokantrano ho an'ny mpifindra-monina Silamo. Ohatra hitataratra ankehitriny dia ao atsimon'ny Frantsa, toerana izay malaza betsaka fiangonana kristianina, nefa amin'izao fotoana zao dia lasa moské no tena betsaka indrindra ao. Ohatra tsapain-tanina koa amin'izao fotoana izao mikasika ny habetsahan'ny tanora ambanin'ny 20 taona, hita fa 30 isanjaton'ny tanora rehetrarehetra ao amin'ny tanàna France dia Silamo daholo. Amin'ny tanan-dehibe ao Frantsa tahaka Nice, Marseille sy Paris dia tafakatra 50 isanjato ny tanora rehetrarehetra ao Frantsa dia Silamo. Amin'ny taona 2027 dia ray anatin'ny Frantsay 5 dia efa Silamo avokoa. Noho izany afaka 70 taona dia i Frantsa dia ho lasa firenena islamika. Dao mba jerentsika ny fitombohan'ny Silamo ao amin'ny tanàna Angleterre. Tato anatin'ny 30 taona dia tsy nitsahatra ny tombo ny isan'ny mpino Silamo nanomboka tamin'ny isa 82,000 tamin'ny taona 1970, ary amintsika miresaka izao dia efa lasa niakatra 2,500,000 ny mpino Silamo rehetra ao Angleterre. Ny zavatra anankiray mahatsikaiky koa ny hoe betsaka amin'ny fiangonan'ny mpino kristianina dia lasa ho moské daholo. Ao amin'ny tanàna antsoina hoe Pays-Bas dia 50 isanjaton'ny zaza teraka dia teraka avy amin'ny tokantranon'ny mpino Silamo avokoa. Noho izany dia afaka 15 taona farafahaelany dia ho lasa mpino Silamo avokoa ny antsasa-manilan'ny mponina ao Pays-Bas.
Ohatra manaraka ao amin'ny firenena Russe dia efa miisa 23 million ny isan'ny mpino silamo rehetra, izay midika hoe raha mahita teratany Russe anankidimy ianao dia anankiray amin'ireo dimy ireo efa mpino silamo sahady. Efapolo isanjaton'ny miaramila Russe dia tsy ho ela intsony ho lasa mpino silamo daholo. Ohatra manaraka ny ao amin'ny tanàna Belgique dia 520 isanjaton'olona rehetra dia efa mpino silamo avokoa, ary 50 isanjaton'ny zazateraka rehetra dia zazateraka ao anatin'ny tokantranon'ny mpino silamo. Nilaza ampahabe maso ny gouvernementany Belgique manao hoe ny iray ampahatelo ny zaza teraka rehetra amin'ny taona 2022 dia ho teraka avy amin'ny tokantranon'ny mpino silamo avokoa. Noho izany dia 17 taona sisa tavela dia iseho zavatra rehetra izany. Nanamafy an'izany koa ny gouvernementa nany Allemagne manao hoe efa tsy voasakana intsony ny faharavanimponina Allemand, ny compte à rebours dia lasa ny firenena Allemagne dia ho lasa firenena Islam amin'ny taona 2050 raha ila indrindra. Nilaza i Muammar Gaddafi filoham-pirenena libiana manao hoe efa mipetrapetraka daholo ny porofo rehetra fa Andriamanitra dia hanova ny firenena Europeana ho lasa firenena Islam. Tsy mba amin'ny alalan'ny sabatra na fakana tany ankeriny izany. Izahay dia tsy mba mila ireo mpampiorohoro na ireo mpanao viverinena fa ny Europeana sisa tavela dia hiditra amin'ny finoana Islam tsy ho ela akory, ary izany dia hanova ny kontinanta Europeana ho kontinanta Islamika. Amin'izao fotoana izao dia efa miisa 52 million ny habetsahan'ny mpino silamo rehetra izay monina ao anatin'ny kontinanta Europeana. Nilaza ny gouvernementa Allemand fa io chiffre io dia hitombo 2 avo eny ato anatin'ny 20 taona ho avy. Noho izany dia hitombo 54 million isan'ny mpino silamo rehetra monina ao Eropa. Ao amin'ny firenena Canada dia ahitana olona mpifindra monina betsaka, indrindrandrindra ny mpino silamo no tena betsaka amin'izany. Ny tahapavitριan'ny teratany kanadiana dia 1.6 ihany. Raha jerentsika ny eo anelanelan'ny taona 2001 ka hatramin'ny 2006 dia efa miisa 1.6 ny fitomboany mponina, ary 1.2 amin'izany dia avy amin'ny fifindra-monina ihany. Raha jerentsika ny tahapavitry-ampiterahan'ny Amerikanina dia 1.6 izany, mitambatra amin'ny fifindra-monina atao amin'ireo avy any Amerika Latiny dia lasa 2.11 izany. Antonony tsara ilaina amin'ny tahapavitry-ampiterahana. Raha jerentsika ny fitomboan'ny mpino Islam tamin'ny taona 1970 tao an'Amerika dia mbola miisa 100,000 ny mpino Islam rehetra, nefa tamin'ny taona 2008 dia efa lasa 9 million sahady. Ny tontolo dia miova isan-tsegondra. Fotoanany zao ny mba ifoazantsika rehetra amin'izany fiovana izany. هذه آيات مرتلة بصوت القارئ سلمان بن علي التيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء